andray antsika raha mahery nasolo tompona andraikitra ny serasera ao amin'ny mbike mbike mantsy ny fahitako an'io mbike zany any Thaïlande misy an'izany mbike zany mbike am'izao andro anio zao dina vaovao tantarao vaovao misy mbike aloha zany a resaka bisikileta aloha le izy bisikileta zay rehetrarehetra hatramin'ny akanjo fitaovana mbola tsy nanao an'iny fa VTT vélo tout terrain zany fa vetivety de tonga fa vetivety de tonga mihitsy de ny mbike mikarakara sady mikarakara course izy io misy le atao hoe TMBT zay indray isam-bolana tanà montagne Bakitouro de karakarainay vaovao amin'iny hita amin'ny Facebook-nay matetika alohan'le fitrangan'le zavatra page Facebook zany mbike Madagascar mbike Madagascar page Facebook de afaka hitanao anatin'io daholo ny vaovao anay misy an'iny eto Antananarivo iny indray isam-bolana misy manana service de livraison express koa zahay a reo misy entana tianareo alaina aty ho aterina any aminay de zay ny atsona de mijereva amin'le Facebook ihany de misy enduro koa indray isa-taona tamin'ny volana Mai teo tamin'ny 6 Mai tany Ambohidrano course bisikileta misy mandray anjara misy gasy misy vahiny avy any France sy la Réunion no betsaka atao de ao anatin'ny zavatra ataonay koa mampanova bisikileta VTT ihany bisikileta anay marque anay zany marque eto Madagasikara marque gasy zany le izy io zao le izy io bisikileta io vélo électrique izy io zany hoe rehefa mamoy ianao tsisy main courant rehefa mamoy ianao de le moteur iny manampy anao hanosika zany hoe rehefa mitaingina ianao na fiakarana be na mahitsy ohatrany hoe mitaingina fidinana foana rehefa mamoy zavatra anankiroa io bisikileta io zavatra anankiroa ny hitako amin'izao io bisikileta io bisikileta ho an'ny kely aina ve zany io sa bisikileta ho an'ny kamo ho an'ny kamo kely aina le izy manko ny sport le izy fa mety foana afaka piana le izy raha mazoto tampoka ianao de piana le motera de mamoy ohatran'ny bisikileta tsotra de lasa am'recharge ho azy le rehefa en roue libre zany hoe rehefa raha somary fidinana de miodina le izy fa tsy mamoy ianao de amin'iny misharge tsikelikely le izy de rehefa lany tanteraka de mitady prise de atsatoka eo amin'ny 100 km eo ny autonomiany raha le mode économique raha le mode économique fa raha ataonao le mode gidra de faly be anao voaloha vetivety de lany batterie anao de mamoy am'izay bisikileta ianao rehefa aveo ry salary eto raha misy mafata ry salary eto le mibaikabaika be rehefa mandeha mibaikabaika sady alefa ihany le extrait anankiray izaka mandeha kokoa ny PMU ato ve sa ny mbike ato samihafa rehefa ny afanganam-pandeha ve no antoniny finaingo e afanganam-pandeha sy tonga voalohany fotsiny raha miankina amin'ny hoe aiza ny lalanako ito ye teneniko fa maty raha tsy miteny anito amin'ny volana oktobra misy zavatra anankiroa no karakarainay anankiray mbike adventure amin'ny festival de baleine à Sainte Marie amin'ny mois d'octobre izy io zany de mifanindroany eto Antananarivo amin'ny du 11 ka hatramin'ny 18 le TMBT teo de compétition eto mifaritry Antananarivo le any Sainte Marie ve mifanenjika amin'ny baleine le bisikileta sa hoe sa tsisy idirany amin'le mbola tsisy ka mbola tsy manana bisikileta mandeha amin'ny rano zay zao fa ampahafantarina ihany raha misy fa mandritra an'le festival fa efa voateninao daholo ianao hoe zay tokony tenena sa de zay
zay aloha tsy tia hita olona mandoaika dia ny ahitananay any amin'ny atelier bypass eo amin'ny atelier P4 eo akaikiny bypass Andorany fotsy dia any Ambatobe misy magasin vao isokatra. Eny raha ohatra hoe mbola raha tsisy tenena ntsony se dia omenay lalana fa sao dia be deo dia hiditra amin'ny PME tsika izao.